Raha mipitsikina indray ty herinandro vaovao izay manomboka ity miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy. Raha ny toetry ny andro no resahantsika dia mandritra ity herinandro ity dia saika alo izay malefaka no andrafitra izany. Mahita andian-drahona manifinify hatrany any amin'iny ilan'ny avaratra atsinanana Madagasikara iny izay hitondra orana malefaka saika mandrapariva ny andro. Sisan'izay dia saika maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny rapitso manokana dia anorana malefaka ny aty amin'ity faritra Isava, ny aty amin'ny faritra Nalanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Somary homaloka ny andro ny eto amin'ny faritra ny Afoatany toy izay ihany koa ny any Avadovavito Finany sy ny any amin'iny faritra Atsinanana iny. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ireo faritra sisa. Ny tolakandro dia hibalika be mihitsy ny tapany andrefan'i Madagasikara fa mbola hitohy hanorana hatrany ny aty amin'ny tapany avaratra atsinanan'i Madagasikara aty dia homalomaloka foana ny andro ny Afoatany sy ny aty amin'ny faritra atsimotsimo atsinanan'ny nosy aty. Dia raha ny maripana voavinavina zao manodidina ny 0 hatramin'ny 12 degré Celsius ny ambany indrindra. Dia ny tsara marihana dia sady andrivotra ihany koa ny andro amin'ity herinandro avy ity ka ny maripana voavinavina ho ambony indrindra 3 degré Celsius any amin'iny Maevatanana iny ny eto amin'ny faritra ny Afoatany manodidina ny 2 hatramin'ny 3 degré Celsius. Izany hoe io maripana io zany amin'ny ankapobeny dia saika tsy dia ahitantsika fiovana dia miomana arak'izay amin'izay akanjo tokony anaovana. Dia raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao dia ny any Paris any no ahitana orana tandrifin-drahona malefaka toy izay ihany koa ny any Bangkok, fa any Milan ifandimby ny rahona sy ny masoandro dia any Johannesburg sy Nairobi dia hazava be mihitsy ny lanitra sady balika be ny masoandro. Ho an'ireo nosy manodidina antsika dia ny any Port-Louis, Comores sy Saint-Denis dia saika hibalika be mihitsy ny masoandro. Ny any Seychelles no azo orana malefaka toy ny any amin'iny Analanjorofo sy Sava iny. Eto Mpamaranana ary dia tianay ny mitondra tononkalo kely aminao andalany vitsivitsy nosoratan'ny dox izay mampatsiahy antsika an'izany hoe inona tokoa ny lohataony. Hoy izy ao amin'izay tononkalo izay hoe tafatsiry indray ny maitso eo an-tokotaninay, raha kopelana ny paiso mavokely rano iray. Izany milaza amintsika fa lohataony izao ny andro. Dia mirary fahazotoana ho anareo rehetra izay hiditra hianatra, mirary fahombiazana ho antsika rehetrarehetra. Veloma tompoko.